mamboatry manjaka ny mpanohitra no afaka mampiova zavatra eto amin'ny firenena. Fiakaran'ny vidin'entana eny an-tsena tsy manampidiny na ny mpivarotra na ny mpividy. Mpivarotra voninkazo ao Mahajanga, zara raha misy manontany tsy misy ny tsena. Dia mbola mankasitraka anao hatrany ary manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina Alatsinainy fa 20 ny volana Desambra ny taona 2020 izao herinandro farany amin'ity farany taona 2020 ity manolotra ny Vaovao Mbs tompo kilasy ny tompo vavy no sady manasana ao ampanajana ihany koa anaraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Anamboatsika ny vaovao ary amin'izao alina izao dia faritra maro tao atsimon'i Madagasikara no nanaova ny antoko-tiky Madagasikara sy ny ekipa ny RMDM ny tolo-tanana manoloana indrindra ny kere mahazo ireo mponina any atsimo. Ho any andro ny omaly ary dia tao antongobory indray no nisitraka izay fanampiana avy amin'ny filomarika ravalomanana izay. Mitatitra amintsika ny vaovao Ramano Menjanahary toky Ramarolahy. Tsy ny distrika telo izay noresahana eto Madagasikara ihany no iarany keresy ny tsy fanjary-tsakafo fa efa miparitaka hatrany amin'ny faritra Toliary izany amin'izao fotoana izao. Noho ny zavatra mahazo ny olona aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy amin'ny olan'ny rano io dia mitatra ny saina mba hanatsarana ny fiainan'ny ankohonana ho an'ireo mponina. Azo baobab ity fa sy ny bendrano aty atsimo. Ino? Za ka ino agnatiny ao? Rano. Baka ino reo matsaka dia atao zahay zany baka marina ka toagna avao Tanantsoa. Dia toy izay ianareo raiky sa olo tanàna raiky? Raiky ndaty raiky. Ndaty raiky? Maharitra firy vola nareo misotro rano? 3 vola. 3 vola agnatiny io avao? Lafa mirotsaka zany rano matsaka reo dia matsaka zay lafa tsy misy re zay lafa lany re matsaka zahay. Raha azavaina fohy ny nambarany teo dia rehefa misy ny rotsakorana na ny faritra misy rano dia mifarimbona andrehetra maka io rano io ary ampidirina ao anatin'ny baobab efa nolavahana ity. Io azo io izany no manodina ny rano ho adio ka ho azo sotroina. Izany hoe sady mitahiry rano no manadio rano ihany koa. Raha ho an'ity raim-pianakaviana ity dia maharitra azy ireo 3 volana ny rano voangona ao anatin'ity baobaba ity. Ny baobaba rehetra izay lalovana hiazo ny distrikany Ampanihiny dia efa fitehirizany rano ho an'ny mponina tahaka izao avokoa. Ny olana sedrain'ny mponina aty amin'ny tapany atsimon'ny nosy io no nahatonga ny filomarika ravalomanana nanolotra ny fanomezana azony tamin'ny fanamariana ny tsingeritaona naterahany ho fanampina azy ireo. Tsy diso anjara tamin'izany ny mponina tao amin'ny komina Tongobory ao anatin'ny distrika ny Betuka Atsimo. Fagnampihatoy raha nivolagniny tamin'ny fotoa zay nanovany anniversaire. Hoy tamizay hoe amin'ny anniversaire ko lahy zaho tsy hinan-kany fa ny tokony ho anjarako zay tokony ho karakarako alefako amin'ny longo agnantimo reo mba ho fagnampiagnandrozy. Fitiava bevata zay ka gnazo lay atao de zao misaotra andranagahary ary misaotra anareo koa ka izahay dia hanao zay azo atao mba ho tonga amintsika agny aby lay zay fagnomezana amin'ny president zay hataonay mangarahara madio ho hitany rehetra fa president Ramarika Ravalomanana tsy magnavakavaky na aiza fa vonina hiare hiasa amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy manavaka tokoa ny filomarika ravalomanana fa iray avokoa ny malagasy rehetra aminy ary mitovy avokoa. Izany ka tena ray aman-dreny fa izay marary ny vahoaka dia marary azy ihany koa. Mbola tsy nisy ny filohany tondra laha tamizay hatramizao nanomezany fanomezana sakafo kedy anay eto zao. Mandainga na iza ny filoha zay ny fandimby sy nahatsiaro anay.
hatreto tsy mahita tombosoa zahay président mba azafady président tsy injovo zahay aty fa mijaly anisany nifandresy lahatsa avao mako zahay président noana zahay eto nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanomezana ny anjaran'ireo komina telo manodidina n'Antongobory izay hita fa tena iakara ny tany kere diso lalana izahay hoy ireo mponina taty amin'ny faritra atsimo latsaka ao anatin'ny fahantrana tanteraka ankehitriny isan-tokantrano saingy tsy misy mijery izany afa-tsy ny filoha marikaravalmanana tsy ho adinonay hoy ireto mponina ireto izao fihetsika feno fitiavana izao ary tena fitiavana fa tsy fitiavana tononona ambava fotsiny ihany. Eo amin'ny pejiny sosialy sy ny toe-karena kosa indray ary dia tsy misy izay tsy mitaraina vokatry ny fiakarany vidiny entana fampiasa andavanandro na ny PPN eny an-tsena eny amin'izao ny mpanjifa. Tsy misy akony amin'izy ireo araka izany ny fidinana ifotony izay efa nataony ministera tompon'andraikitra. Nanao fidinana ifotony ijery izay vidiny entana izay niaraka tamin'ny mpanao gazety ny MBS teny Mahamasina ho an'ny androany ny teo anivony hetsiky ny olom-pirenena manohitra ny fidanga ny vidim-piainana na ny MCI izany. Miala Rarinombana, Tahiry Aina. Samy velotaraina vokatry ny vidin'ireo entana fampiasa amin'ny andavanandro indrindra fa ny vidim-bary na ny mpividy na ny mpivarotra. Tsy takatry ny fahefa-mividin'ny olona intsony ny entana eny an-tsena ka miena ny mpividy ary tsy mandeha ny tsena. Ho an'ireo mpivarotra eny Mahamasina izao dia efa mahatratra any amin'ny 2700 ariary ny kapoaka ny vary fihinan'ny olona ary 504 ariary ny kilao. Tsy latsaky ny 900 ariary kosa ny vidin'ny atody iray ary efa mihoatra ny 900 ariary ny menaka kashte. Le any amin'le akana anazy mihitsy ngeny efa lafo eny Anosy dia tsy maintsy mivarotra lafo koa izay. Raha varina 404 arivo izao na marotanay taloha kely krismasy dia lasa 504 arivo izy. Lazay le olona fa lafo be daholo izay miteny dia tsy malafo mijery fotsiny izy dia lasa. Tsy dia misy tsena misy satria miakatra daholo vidiny entana rehetrarehetra hatrany am-potiny. Menaka izao no tena niakatra be mihitsy dia paty misy karazana paty hafa koa niakatra be 12,5 nakanay dia lasa maka 14,000. Misy fiatraikany avy hatrany any amin'ny kapoaka arotsaky ny isan-tokantrano ny vidangan'ny vidim-bary. Ahena manaraka izay ihany koa ny fandaniana rehetra ho an'ireo mpanjifa. Anisan'ny miana ao anatin'ity fahasahiranana sy ny fidangan'ny vidim-pianana ity ihany koa ny mponiny Mahajanga. Tena misy fiatraikany amin'le kapoaka arotsaka mihitsy ilay izy. Izay zao dia mianaka dia telo izao ny arotsaka amin'izao. Miaina amin'ny zava-misy efa izay aloha ny zava-misy dia tena miakatra be mihitsy izao ny vidim-piainana, ny vidina enta-madinika, ny vary, ny stock tampo ihany mba midina fa ny ankoatr'izay ny vary tsara lafo be daholo. Mba hoe asiana fijerevana kely ilay sosialim-bahoaka dia mahatonga le izy mantsy lasa mpivarotra daholo ny ankabeazan'ny vahoaka fa tsisy hoe orinasa ahafahany miasa. Dia nefa rehefa mpivarotra daholo ny ankabeazan'ny asan'ny vahoaka dia miaina izany ny fahefa-mividy sy ny fahafahana amin'ny fiainana. Ny vary zany amin'izao fotoana dia efa 700 mahery kely ny kapoakam-bary. Efa nisy ary nanao hoe ho atao 5,000 ny kapoaka. Dia ny mpanjifa moa zany amin'ny mampanjifa azy mividy ihany izy zany nefa ny fahefa-mividy tena efa tena ambany be mihitsy zany tena efa mitaraina daholo ny kaikaiky zany ny olona ny Masoenga. Dia manarakarak'izay ny amin'ny vidy menaka 7,000 ny litra ny menaka. Dia efa ny fotoana raha 50,000 fa ambony ohatra ny hoe fampiresaka aloha atao 7,000 zany le litra menaka. Tsarakaraka ny nampanantenain'ny fitondram-panjakana ny amin'ny fehezana ny vidiny entana indrindra fa ny vidim-bary ny zava-misy eny an-tsena. Vao maika nahitana fiakarany aza ny vidiny izany. Mazava ny tenin'ny vovonana miaro ny zon'ny mpanjifa fa tokony miala amin'ny toerana ireo tompon'andraikitra tsy mahefa. Dia ny zavatra misy izany dia tsy voafehintsony ny fiakaran'izany vidin'entana izany dia eo amin'ireo entana izay tena ilain'ny mpanjifa mandritra ny rivam-potoana ny fety ity. Hitantsika zany ny vary zao fa tafiakatra hatrany amin'ny 2700 ny kapoaka izay efa tena tsy eritreretin'ny saina intsony ny vidiny ary tsy takatry ny mpanjifa intsony allo izay olona izay mahavoafehy
no apetraka eo amin'izany andraikitra izany satria efa tena kanterena atsika izy zao indrindrandrindra amin'ity vanim-potoana amin'ny fety ity da izany malagasy vy dia tsy hiadany tokony manana zo izy hiadana ary anao fety ampilaminana amin'izao fotoana izao. Raha izay ny teto andrenivohitra amin'ny ankapobeny dia efa tsapy izao fa amin'izao akatoky ny fety izao dia ny malagasy iray manontolo mihitsy no miaina amin'izay anatin'ny fahasahiranana izay. Raha hoan'ny ity indray mitoraka ity ary dia mpivarotra voninkazo any Mahazangana indray no nanaovany samy mamono sy fanadiadiana ho arahantsika ato anatin'ity sary ity ary ny makasika izay tateriny MBS Mahajanga. Faty antoka tanteraka ny amin'ny mpivarotra Florida Mahajanga amin'izao fotoana izao na akatoky ny fety azy tsy mandeha nitseny entana laina dia miambakatra hatrany ny vidiny eo amin'ny 4,000 ka hatramin'ny 2 ariary ny vidin'ny fleur iray efa dia tsisy mpanontany mihitsy amin'izao fotoana izao. Amin'izao akatoky ny fety izao aloha ny tsena dia tena sahirana be tsy mandeha mihitsy indrindra fa eo amin'ny resaka flerana izao lasa mialafo ny fangalana azy miamitombo avy sahirana be zay amin'ny fivarotana indrindra fa le fangalana an'le entana dia le vidin'le entana koa misontra. Ny vidy koa sahirana amin'le fety dia tsy dia malafo mihitsy zay raha nalafo zay taloha eo amin'ny 300,000 eo dia zao zary raha malafo na 100,000 arany ny tombony koa tsy dia misy. Tao anatin'ny taona maro zay hoy ireto mpivarotra ireto dia tsy nandeha mihitsy ny tseny tao anatin'ireo taona lasa amin'ny tramin'izao fotoana iresahana izao ary dia efa maika aza sahirana izy ireo ankehitriny tsy miverina ny vidin'ny entana eny fa na dia mitrosa mihitsy aza indraindray ao anatin'izany fa dia manjanaka etsy an-daniny ny ankizy tsy maintsy mianatra ny kolasy tsy maintsy aloha nefa dia zao no mahazo ny voaka madinika ankehitriny toy izao ny fanazavany ity tanora iray anisan'ny mpivarotra ao anatin'izany tsena izany. Mangataka mitondra fanjakana sy ny olona ambony izany mba hijery anay akaiky indrindra fa izay mpivarotra ety izany fa tena ao anatin'ny fahasahirana tanteraka izay tena sahirana izany indrindra fa mivola moa izany tena ilaina amin'izao fotoana izao nefa izay tena sahirana nefa izay mila misakafo. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia niteraka resabe tany anaty tambazotra tserasera tany ny mikasika ilay raharaha nahafatesana lehilahy iray sy ny fanafisiana ny tobiny zandarmaria tany Mertsetosika ny farany herinandro teo. Nitondra fanazavana mikasika ity raharaha ity ary ho an'ny androany ny teo anivon'ny zandarmaria pirenena. Mamitina amintsika ny makasika izay mialy rary nombana tahiry ny aina. Mivamafao ny raharaha ary mivaova ny filazana mikasika ny zavanseho teny Mertsetosika ny 4 Desambra lasa teo. Nambarany teo anivon'ny zandarmaria pirenena fa trangam-panafihana izay nolazain'izy ireo fa nandraisany ilay lehilahy namony any anjara no ny andohan'ny raharaha. Fianjerana sy faharatrana teo amin'ny faritry ny lohany nandritra ny fanenjehana no nitarika ny fahafatesany io lehilahy io araka ny voalazan'izy ireo hatrany. Ny zavatra nitanga tamin'ny fotoana iny dia tamin'ny aliny 15 Desambra zafady no nisy fanafihana tao Tanambao izay amin'ny 3 kilometra miana Mertsetosika eo dia nahazo antso tamin'ny 119 ny tao amin'ny brigadiny gendarmerie dia nandeha tany toerana dia tsy tratra moa ireo jolahy fa nitsoaka dia ny 24 Desambra tokony tamin'ny mitatao vovonana teo no nahazo antso mikasika an'le toyan'le ataky ny tranga tany Tanambao ihany zareo fa nisy nahita ny ray amin'ireo mpanao ratsy ireo nataony fanenjehana sy ny fombafomba tokony isamborana azy dia nitsoaka le olona zany dia nataony fanenjehana rehetra dia amin'ny le toerana moa zany nisy tamboho dia niakatra tambony tamboho dia saoty dia nitsambikina teo dia nienjera dia nidona tamin'ny tany ny lohany dia avy eo zany nentina tany amin'ny hôpitaly dia tany amin'ny hôpitaly izy no namony ainy. Nilaza kosa nefa ny fianakaviany maty araka ny fanazavan'izy ireo tao amin'ny fahita lavitra rahavavy iray fa no hitsahina sy novonona no nahafaty ny havan'izy ireo. Zavatra hita amin'ny masoko aloha efa torana izy mbola nampiakariny teo ambony cyclopus natota amin'ny mafy be dia mbola nitsahana dia avy eo fialana ny tamaina nefa efa olona efa tsy mahatsiaro tena partiany tsara faritra le izy dia le zavatra nataony izay aloha no tsy tazanay
hoe inona le zavatra natao fa izy efa mifinozy zareo no hitako dia avy eo nandeha niantso amin'ny zokony sy nototoanay anabaviny a marina fa izy mifoka an'izay izy fa tsy fantaray fotsiny loha hoe zay ve natratraranazy sa hoe ahoana nefany a normal tokony saziana fotsiny izy fa tsy hovonoana sur place ohatran'izany. Nakao amin'ny gendarme zay zany nanontany hoe ahoana sy ahoana dia zareo zany no teny anay hoe allo ozy izy alamitsika le izy alamina le izy fa aza mananonareo fokon'olona moa tompoko tsy nety mihitsy satria be da be ny fokon'olona nahita an'le famonoana dia tsy nanaiky mihitsy tompoko ny fokon'olona fa dia nalahelo any boaikely io dia nanampy anay izy tompoko nitaky an'le hoe le olona namono an'le zaza 10 lahy izy ny gendarme namono anazy. Tsy faly noho ny zava-nisy ireo mponina ka nirohatra nanafika ny tompony gendarmerie tao Imeritsy Atosika. Vokany zandary telo no naratra ary moto 5 no may. Nisy tamin'ireo atota taratasy tao an-toerana ihany koa no lasa lavenona. Olona folo no fantatra fa alaina ambavany mikasika ity fanafiana tompony gendarmerie ity amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejy ny kolotsaina kosa indray ary dia ny kolotsaina no anisany mahafirenena ny firenena iray. Tsy misy ny fampandrosoana raha tsy voatoazona ny soatoavina sy ireo fomba mampanao. Miezaka ny manangona ireo izay mana-talenta amin'izao ny commune Aoitosy. Tafiditra ao anatiny tamberinandraikitra omena ny mponina rahateo ny fampianarana ny tanora, ny kolotsaina ary ny fanampiana azy ireo anandratra izany ambonimbony kokoa. Ravora Zafimahenina, Mathieu Princy. Ity ny fitoerana ara-kolotsain'ny commune Tosy, misy famakiam-boky natokana ho an'ny mpianatra, efitrano fianarana ireo karazana kolotsaina malagasy toy ny kabary, ny dia, ny mozika sy ireo kilalao malagasy vahiny. Natao sehatra mikarakara, mampivelatra ny tanora ary mitrandraka ireo talenta mihafa indreny anivon'ny vokotany. Indraindray mety misy hoe fandraisana anjara kely, tsisy hoe écolage be zany inona fa mety hoe fandraisana anjara kely ohatra hoe hiditra mampy izy zao dia tena ny saram-pidirana arivo ariary isa-taona efa tsy tena hoe tsy sara zay zany tena hoe tsy jerena amin'ireny karazana biblioteka reny fa mba hahafahanay mikarakara ny taratasy ampiasainy, ny sariny, ny karatra omena azy dia tena daholo zany ny sehatra rehetra ato hoe miezaka izay mamehy an'le izy mamehy zay io zany ao anatin'le hoe tamberina andraikitra satria tsy voatery foana hoe rano fisotro madio no mety hoe efa nanao ezaka tamin'izany tsy voatery foana hoe lalana zay mantsy mahazatra ny commune tsy voatery foana koa hoe jiro an-dalambe efa nisehatra tamin'izany ihany koa fa tiandray resaka kanto itindray resaka talenta dia zay tsy mahazo ato zany dia mba mahazo ato koa ao anatin'le tamberina andraikitra omenay. Ny sosialim-bahoaka sy ny kolotsaina no tena ivon'ny fampandrosoana eto anivon'ny commune Tosy. Tsy voatery fanamboaran-dalana na fananganana foto-drafitra asa ihany no atao. Ny olona no hareny dia ahoana no andraisan'ny olom-pirenena tsirairay avy anjara amin'ny fampandrosoana ny commune, amin'ny fampandrosoana ny firenena. Fa raha itsika 5 tapitrisa tonga dia samy misehatra daholo amin'ny malagasy amin'ny alalan'ny fihavanana sy ny firaisan-kina indrindra dia taoko fa mora ho azy zany fampandrosoana zany. Betsaka ny mpiara-mombonatoka ivelan'ny commune sy any ampitan-dranomasina no manampy amin'ny fampitaovana ny fitoerana ara-kolotsaina. Ireo tarikana vondrona kosa ka navita zavatra be dia atosiky ny commune ka afaka maleo tena ka mivadika asa ho azy ireo ny kanto izay notrandrahany. Fa eo amin'ny pejy ny finoana kosa indray dia tontosa omaly ny fanompoam-pivavahana fitsofandrano ny pastora Andriamalala Emmanuel sy ny ankohonany izay nandeha nisotro ronono nanomboka tamin'ity taona ity. Lorette Berton, Manora Andriamalala. Nefa tsy nataoko zavatra akory ny haiko mba havita ny alehako dia ny fanompoana izay noraisiko tamin'i Jesosy Tompo anambara ny filazantsara ny fahasoavan'Andriamanitra. Asan'ny apôstôly toko 2 ny 420.
io no andeha tsoratra masina nentina nitsodrany ny pastory Emmanuel Randriamalala Mpitandrina izay nanokatra ny jobily fisotrondrononony tamin'ity taona ity. Omaly Alahady 7 Desambra no nanatanterahana ny fitaom-pivavahana nifandraika tamin'izany. 7 taona no nitandremany tao amin'ny FJKM Ambohimanjaka fiorenana, raha 13 taona kosa no nahampitandrina azy nitoriny ny filazantsara. Isan'ny nanatrika ny fanimpom-pivavahana omaly ny filohan'ny sinodam-paritany Antananarivo Atsinanana, ny filoha lefitry ny FJKM ary ny filohan'ny faritra. Izy ireo no nitondra ny tsodrano avy tamin'ny foibe ny FJKM. Jobily fisotrondronono amin'ny fifaliana sy fisaoran'Andriamanitra manolorana kimarim-pakasitrahana ity ho an'Andriamatoa Andriamalala Emmanuel Mpitandrina mivady noho ny jobily fisondronono sy ny faharoa amby 30 taona mahampitandrina 720 amby 20 tsara zany rehefa notsasady mahatoky natoky tamin'ny kely anao ireo mpanako amin'ny be dia midira amin'ny fifalin'ny tomponao matito fa 20 andeny ny faraky amin'ny 20 natolotra androany 7 Desambra 20 amby 20 dia manao soni ao ny amin'ny foibe FJKM mesy no adaparitany ny braon'ny fiangonana ary ny notolorana araka izany tahaka izao lahitakelaka maro-pahatserovana maro-pakasitrahana efa atao jobily dia tena maro-pakasitrahana orasinareo amin'ny mpiavana orasinareo amin'ny faliana tsy adiny malak'izay tantara-piainareo zany zava-dehibe sy fotoan-dehibe zany. Ny asa mahampitandrina ny pastory Emmanuel Randriamalala no mifarana eo izy ireo, fa ny asa fitorinan'ny filazantsara kosa dia mbola mitohy hatrany. Trano fonenana ho an'ny pastora sy ny ankohonany no tsangam-bato ny jobily fisotrondronono. Natolotra omaly Alahady 17 Desambra ihany koa tamin'ny fomba ofisialy io trano namboariny Pino io ho fisaorana sy fankasitrahana ny pastora tamin'ny asa vitany tao amin'ny FJKM Ambohimanjaka fiorenana. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena ary dia efa miparitaka ao Eoropa amin'izao ilay vaksiny fanefitry ny Covid-19. Ny farany herinandro teo no nanomboka ny fanindromana ary firenena maro ao Eoropa no efa nisitraka izany. Nzavandre Mahefa, Andry Rakoto Malala. Espagne natomboka ny farany herinandro teo ny fanindromana ilay vaksiny fanefitry ny Covid-19 novokarin'ny Pfizer-BioNTech ho an'ny firenena vitsivitsy tao Eoropa. Nisitraka izany voalohany ireo firenena tena voakasiky ny valanaretina be indrindra toa ny La Frantsa, Italia, Allemagne ary Espagne. Toy ny efa natao tany amin'ny firenena hafa dia ireo olona marefo sy ireo mpiasan'ny fahasalamana no natrindrona ity vaksiny ity voalohany. Nanazava kosa nefa ny filoha Frantsay Emmanuel Macron fa mamaim-poana ny fanaovana io vaksiny io ary manana ny safidy ny tsiraray na hanao io vaksiny io na tsy. Ny 920 ny vahoaka ao La Frantsa mantsy no mbola tsy liana amin'ny fanaovana io vaksiny io. Teto nefa dia nanentana ny rehetra ny mpiasan'ny fahasalamana ao Eoropa ny ampiasana azy io. Efa nampiasa ity vaksiny ity avokoa moa ireo firenen'dehibe hafa toa ny Royaume-Uni, États-Unis, Angletera sy ny maro hafa. Mbola tsy fantatra kosa teto raha nafatra io vaksiny malaza maneran-tany io ny firenena afrikana. Avec plus de 25 millions de cas, l'Europe reste la zone la plus touchée au monde par la pandémie. Manana ny maro anisy amin'ny antoko-tiky Madagasikara ny eny amin'ny komina Ambohitrimanjaka eny. Tontosa omaly teny an-toerana ny fameloma maso ny antoko tao amin'ny distrika Ambohitra Atrimo. Betsaka ny asa miandry tsy tokony anaiky ahodikodiny ireo mpikambana hoy ny nambarany solomavambahoaka nanatrika ny lanonana. Ravorazafy mahenina, Mathieu Princy. Tsy kisendrasendra raha naresy tamin'ny tolona azona ny taniny tsy hanaovana ny tetika asa tanamasoandro ny mponina Ambohitrimanjaka. Nijoro tamin'ny fodikevy ny vahoaka tsy nanaiky no sandaina vola sy ny maro hafa. Toerana no nandresy dikan'izay resy ny herideta aty Ambohitrimanjaka. Manana vina lavitra be tsika tao anatin'ny antoko amin'ny hoavin'ny firenena. Zaho matetika miteny foana tsy mila ongany rehefa mangamasaka. Dia misy nanontany hoe vina le mangamasaka no latsaka, tsy izy dia latsaka le milasana ao fa hoe fitatazana azy. Ao anatin'ny fanomanana fitatazana azy tsika. Tsy vitanay eo propolitika rery io. Rery na dia tena matikamba zay hoe zay 9 fa masahanareo. Famila tsika rehetra. Matanjaka zay na 9 fotsiny azy rehefa misy anareo. Fa rehefa mitambatry tsika dia mavita zavatra. Ary aza menatra fiteriko foana zany mijoro ho tiako Madagasikara.
rehefa timma dia timma tsisy hoe timma sadasada zany rehefa sadasada dia esony fa manjary animan'ny fahavitiany sasany ny fahitana ny renina tsy anaisana fepetra noho izany makaela andreo zay mijoro ho tiako Madagasikara makaela anareo zay tsy menatra mitsangana ho tiako Madagasikara fa hery lehibe ho an'ny président Marc Ravalomanana zany ary afahany mitoy sy manohy an'ilay afatra nomeny pasteur anazy hoe mandehana am'izao herinao zao tsy teny aloha anao manamanana kokoa noho zao président vao mandeha fa ozy am'izao herinao zao mihitsy. Manana ny maro anisany mpikambana ao anatiny atokity mety Ambotry Manjaka tokony modely eo amin'ny district Anambohidratrimo amin'ny fampandrosoana ny commune napetsaka aza ny mpanohitra ao aminy fanohitra iray ahafahan'ny fanjakana manitsiny tsy mety raha teo ny fisian'ny mpanohitra. Rehefa manana maro anisy isika dia tadidio fa isika no manerika na manavandana manatsara ny andro eo ampitantanana ny tanàna ka raha mety ny atao ao dia isika rehefa tsy mety ny atao ao dia isika raha ny fotosainana sy ny idéologie foto-kevitra entin'ny atokontsika no voizinareo ao anatin'ny fitantanana ny tanàna dia tokony ho tafita ny afatra fa ny atokotiko Madagasikara dia manana ny toerany manokana eo anivon'ny fitantanana ny raha politika fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny toerana ofisialy io dia toerana mampanohitra azy tsy tokony ho adinitsika velively zay zavatra zay ka rehefa mpanohitra ny mahazo maro anisy dia hainareo mitoy mpanohitra mantsy a tsy sanatry raisina amina hevitra fanoherana sauvage fa araky ny voalaza teo ihany koa natao ahafahana manitsy ny lalan'ny mpitondra fanjakana ary avy amin'ny mpanohitra no natao hipoiran'ny hevitra amaro toerana ihany koa ny fanjakana ka asakasaky zay fanjakana tsy mihain'ny mpanohitra fa za mino fa aty amin'ny commune Ambotry Manjaka satria mpanohitra maro anisy aty zay zava-misy a dia mino a fa tafitanareo ny hevitra tsara ny vinam-piarahamonina izay matematesan'ny atokotiko Madagasikara eo ambany fitarian'ny Flora Valomanana tsy anareo rehetra. Omany no fotoanan'ny fanomezana teto Ambotry Manjaka district Anambohidratrimo Ameloma Masina anarany atokotiko Madagasikara. Eny Ambotry Manjaka izay hatrany dia 10 volana izay no niasa ny ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny commune Ambotry Manjaka. Betsaka ny tetikasa ho an'ny vahoaka tokony atao toy ny sehatry ny fambolena, ny fahasalamana, ny asa, ny fitaterana sy ny maro hafa. Nisaotra ireo izay nifidy azy ary nampanantena ny asa mihoatra ny tokony ho izy ny ben'ny tanàna mandritra ny 3 taona manaraka. Ravirazafi Mahenina sy Mathieu Prince hatrany. Itsangana tsy ho ela ny orinasa lehibe iray famonoana akoho eto Ambotry Manjaka araky ny fifanarahana teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny orinasa ny polisan'zato ireo mpiasa no alaina ao amin'ny commune. Betsaka ihany koa ny tantsam-piompy akoho nomena fiofanana sy tohana ara-pitaovana. Ankoatr'izay ny asa hafa miandry toy ny fanamboaran-dalana, ny fanampiana hôpitaly CSP, ny fanamboarana lakan-drano ary ny fanampiana jiro eny amin'ny arabe. Tsy maintsy anaova, tsy maintsy hofanina mpiasa mba hamaty anazy tsara professionnel ozy tsy misy faminina miasa fa zay fotsiny tsy maintsy atao professionnel mpiasa ao na inona ndraiky dia azonina na inona ndraiky ta tanana faharoa famatsina ny ara-pitaovana informatique sy bureautique tsy zakay tsitsika Ambotry Manjaka reto mampiasa ny sisona rehefa manetsa fampagabe fiadanana kady manga fenorivo ary ambavaky tokana Ambotry Manjaka enina zany commune makany rano io rehefa natobonay rano va nampity zay kasa napity fa ampagabena barazina sy fiadanana sahirana tatyamafy andevana fa fampidirana ny rano tany tsy nanana kosa dia ara-potoana indrindra fanamboarana lakan-drano vitsivitsy tatanatiny ahafahana manondraka mitambara aokotsika na bevoro hitondra fampandrosoana miankana amin'ny tsiraray avy zany fa raha ny tsiraray avy no tsy mahatsapa izany zavatra zany dia tsisy fampandrosoana hoy zava-poana ihany miasa amin'ny ateo mpanantanteraka sy ny aty amin'ny ateo mpanolontsaina raha tsy miara-manay ndraiky tsika ianareo vahoaka indrindra itsika
raha hoe tamin'ny fahabotrabotra manjaka zany dia nitimo aloha zany zao mba atao hoe tanana satria timo be ny tanànatsika aotsika mba olo tanana ary miaro sarotiny amin'izany atao hoe fitondrana zany miaraka iaro zany tsika na iza manotikodina mitady andrava izany fitondrana zany ka mamidy viliny sain'ny olona tsy hiteraka fampandrosoana. Anisany ampiodina ny komuna ny tamin'ny fampidiran-ketra izay natratra raika amin'ny fitopolo tapitra ariary tao anatin'ny volovolana. Ny tamberin'andraikitra no andrasan'ny vahoaka amin'ny fampiasan'ireo vola. Tao anatin'ireo ezaka efa vita izao ny fampiofanana ny mpiasan'ny komuna, fanatsarana ny komuna, ny ady amin'ny kolokolo izay nienatra amin'ny 520 isanjato, ny fanampiana mpampianatra frama sy efitrano ho an'ny CSP2. Dia izay ihany koa ary ny ona marana tanteraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandra-pitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.